Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Efa iraravana no miara-banantsika ohatra ity talata fa iraika ambin'ny folo ny volana Jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramaso araka ny marika toko fahatelo ambin'ny folo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivika hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tiana amin'ny Jesosy amin'izany mofinaina izany. Fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny sinedriona sy okapoana eo amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no miamiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Ko raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manahy rahateo izay holazainareo. Fa izay teny omenareo amin'izany ohatrany io no holazainareo. Fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanolotra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ray Masino manao masina ilay fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Toriteny Jesoa na ity fampiomanana ity ny amin'ny andro farany, ny amin'izay hitranga any am-parany. Rehefa miteny hoe farany isika dia ny hiavian'ny tompo, ny amin'ny fotoana hiavian'ny tompo. Eto dia manazava marika hoe Jesoa dia nanafatra manao hoe ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Amin'ny perikopy sasany dia ny hoe izay vao tonga ny farany. Misy an'izay hoe raha tsy voatoro ny filazantsara dia tsy tonga ny farany. Hoe izy tsy hoe voatery nandray ny filazantsara ny firenena rehetra akory, tsy hoe izay, fa nitoriana ny filazantsara ny firenena rehetra izay vao tonga ny farany. Misy ny mandray, misy ny tsy mandray isam-pirenena. Ngamba ataontsika hoe raha amin'izao toetrandro ianantsika izao dia azo lazaina hoe tsy misy firenena iray aza tsy nandre ny filazantsara. Marina mety hoe amin'ny firenena sasany dia tsy mbola lehibe ilay feo satria mety ho silamo izy ohatra raha any Arabia Saodita ianao na any Iraka dia mety maro anisan'ny silamo. Mety ho hain-doha ilay olona ka tsy dia renao firy ny kristianina raha any ataovy asa any Inde ianao na amin'ny toerana sasany mety ho boudisme, mety ho boudisme ny manjaka any asa na any Chine na any Nepaly na any amin'ny toerana maro samihafa, any Azia mety betsaka tahaka izany. Saingy izao azo lazaina hoe efa samy nandre ny fisian'Andriamanitra ambaran'ny Baiboly ny famonjena nataon'i Jesoa isam-pirenena. Na dia atao hoe farafahakeliny amin'ny onjam-peo, amin'ny fahitalavitra, amin'ny internet, amin'ny olona sendra mandalo, amin'ny sy ny sisa rehetra. Dia izany dia marodrify anankiray izay tenenina manao hoe efa mby amin'izay faminaniana ny tenenin'ny tompo ihany. Ny hoe ity filazantsara ity dia hotoriana, horena izao tontolo izao. Horena izao tontolo izao. Vavahana boudisme, mety misy firenena mbola tsy nandre vavahana boudisme. Ny hindoisme mety misy firenena mbola tsy nandre hindoisme. Ny islamisme mety misy firenena mbola tsy nandre ny islamisme. Fa ny kristianisme kosa izay 2000 taona dia azo lazaina hoe efa nahenika izao tontolo izao. Ny hoe nandray ny olona tsy nandray ny olona zavatra hafa, hoe betsaka sa kely izy amin'ny firenena zavatra hafa, fa ny hoe efa mitory, efa nandre ny filazantsara ny isam-pirenena dia azo lazaina hoe efa afaka mijoro amin'izany ny kristianina. Noho izany dia tsy gaga antsika raha miara-dalana amin'izany fielezany filazantsara izany, ny fahasarotan'ny fiainan'ny fiangonana koa, ny fahasarotan'ny fiainan'ny biby koa. Satria tsapantsika ho miaromotro izao tontolo izao ary
amin'ny fivavahana misy eto Malemasoa tsika eto de ny fivavahana kristiana ny voaentsika indrindra, tsy ny fivavahana misampy akory fa ny fivavahana kristiana ny fivavahana be mpanenjika indrindra ary voaenjika indrindra. Eto ary de milaza Jesosy manao hoe any am-parany any, arakaraky ny iezakazahany mpino mitoro ny filazantsara de maridrefy ahafantaranareo manao hoe tsy maintsy ho alainam-bavany ianareo, ho alainam-bavany eny amin'ny fitsarana, ho alainam-bavany eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny noho ny amin'ny tompo, noho ny amin'ny Jesosy. Dia manafatry Jesosy ito manao hoe ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ho vonjena amin'iny io iavako, zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ho vonjena amin'iny nareo iteneny ny tompo io. Lay hoe maharitra de ny hoe tsy miova ao anatin'ilay finoana satria isy zavatra hitranga any am-parany any. Ny tompo eto miteny hoe isy fianakaviana hivakivaky mihitsy noho ny fivavahana kristiana. Isy ray mpianakaviana reny mpianakaviana zanaka sy ray aman-dreny hisara-tsaina noho ny fivavahana kristiana, tsy hoe noho ny vavahana kristiana fa noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny anaran'ny tompo. Mety ho le ray na le reny kristiana, ny zanaka tsy kristiana dia ho alan'ilay tsy kristiana lay kristiana. Zany hoe tsy le fivavahana kristiana loatra akory no olana fa izao tsy zakan'ny olona lay fivavahana kristiana, tsy zakan'ny olona lay fijoroan'ny kristiana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana ary dia ho alan'ny olona ny kristiana. Dia hoy Jesosy miteny manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Maharitra amin'inona ho tsika teo? Voalohany de zao maharitra amin'ny finoana, maharitra amin'ny finoana ka na eo ary ro zavatsarotra hitsanga rehetra ireo hoe hoentina kalainam-bavany, hoentina ho kapohina, hoentina ho vonoina de tsy miova lay finoana. Zay le hoe maharitra. Re afako am'izao andro iantsika zao de Madagasikara moa isaoran'Andriamanitra fa malalaka ny vavahana kristiana. Afaka mivavaka malalaka isika am'izay toerana tiatsika, am'izay fotoana tiatsika de afaka mivavaka malalaka isika. Fa any amin'ny firenena maro dia tsy afaka manao zany ny olona, na de eo aza mietaeta de hivavaka. Dia tsy de tena hitatsika loatra tsy de tena hitakiana faharetana be de manahoana lay hoe mandeha miangona, lay faharetana be manahoana lay hoe mijoro vavolombelona, lay tsy de tena mbola tratran'izay loatra tsika. Isaoran'Andriamanitra raha fa mbola betsaka ny kristiana afaka mitondra baiboly any am-piasana, anaty tiroara anaty vatasary eny any de misy baiboly, afaka manisy kely andrin-tsoatra masina eny amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny fivarotana, eny amin'ny fiarakodia, eny amin'ny toerana maro samihafa. Mbola afaka manao zany noho ny famindrampon'Andriamanitra de malalaka tsara. Ary de toy ny hoe tsy de tena hitakiana faharetana sy fijaliana loatra fa izao ny endrik'isehoany le faharetana no tsy mitovy. Faharetana amin'inona indray ary no tokony andrasana amintsika? Faharetana amin'ny hoe ao anatin'ny fahantranotsika, ao anatin'ny fahasairanantsika de aleon'ny olona mitady vola, aleon'ny olona toy izay mandeha manompo an'Andriamanitra. Faharetana amin'inona koa? Faharetana ao anatin'ny kilalao maro isan-karazany, aleon'ny olona alahady ny andro manao takôsy ao an-trano ao, sa manao pizza, sa manao grillade ao an-trano ao, toy izay mandeha miangona. Na aleon'ny olona mivarotra ny olona ny manao ataotsika hoe alipahafinaretana mandeha mamonjy lanonana isan-karazany fa tsy vitan'ny olona miaro tory adiny ray na adiny roa amin'ny alim-bavaka. Zany hoe mety tsy tsapan'ny olona loatra zay fa eny inona angamo Andriamanitra nitaky an'izany, angamo Andriamanitra nitaky hoe tsy maintsy izao na izao, eny tokoa. Tia antsika Andriamanitra dia mamela heloka antsika, manome antsika fahafahana fa saingy tsy manam-paharetana sika. Mety tsisy ilay endrika fanenjehana mivaivay be mihitsy akory am'izao andro antsika izao eto anivon'ny fiarahamonina misy antsika fa izao tsy manam-paharetantsika indraindray. Na ao anatin'ny famonjena ataotsika hoe ny faharetana fotsiny any amin'ny asa soa, faharetana fotsiny any amin'ny vavaka. Indraindray ary de rehefa misy zavatra atao de
tonga avany mpiandrina ny mpitandrina na katekista na mampiry de vitany olona miteny hoe mba ataovy fofoy le fitaovavahana mba ataovy fofoy le fitaovavahana raha oarina nefa am'ilay fotoana anaovana an'le fety tsy ampahafolon'ilay fotoana kory ange ohatra andeha tsika hitokana trano fitaovavahana aminovana fitokanana trano raha be indrindra 10 minitra fa fotoana anaovana sakafo na fitokana trano adiny 4 fa tsisy miteny fa fitipitiny lay atao lava be loatra le toriteny atao andinindray ihany ny hira tsy manam-paharetana ny fivavahana ny olona na atao koa raha hoe andeha tsika hamonjy fitaovavahana mariazy na lava indrindra adiny 10 minitra adiny 1 ny alavan'ny fitaovavahana mariazy akoatran'ny hoe fahatongavanao am-piangonana sy ny fandraisan-tanana ary amin'ny varavara-piangonana fa raha ny faharetan'ny fitaovavahana mariazy adiny 1 dia fa rehefa manao fety aman-danona kosa ny olona mahavita adiny 5 adiny 9 na adiny 7 azy ndraindray raha mandoaka alina mihitsy tsy maninona akory ny fotoam-pifaliana teraka izany rehetra izany rariny loatra fa ndraindray tsy manam-paharetana ny olona tsy manam-paharetana ny olona ary efa tsy manam-paharetana ny olona nefa de ndraindray many mitsinan'andriamanitra manao hoe to tsy henonao andriamanitra izany vavako izany to tsy tianao andriamanitra to zao le izy to ny kristianina tsy mijoro tsara kristianina tsy manam-paharetana vitan'ny olona ndraindray vitan'ny firenena ndraindray asa ndraindray mibaiko mpitondra vavahana mihitsy manao hoe mba aza atao lava loatra le izy de matody ekona am'ty fa 10 minitra tony ngamo 10 minitra nge ampy miconcentre tsara mifantoka tsara amin'iny fa iny avako malara io tena resaka état d'esprit tena resaka toe-tsaina resaka safidy ny hoe ny alony vavaka ny ataoko zava-dehibe tsy milaza kosa zany fa andriamanitra ke tsy miteny hoe vavaly ny tolonandro fa aza mifaly fa izao mba manana faharetana amin'ny fiaraha-mivavaka dia zava-dehibe zany lay hoe faharetana le tsy fiovana ao anatin'ny zavatsarotra tsy fiovana koa ao anatin'ny fanambinana misy olona raha vao rehefa ambinina izy de lasa de adino ny andriamanitra boabolona moa ny teneny hoe zay sahaza omen'andriamanitra fa ndraindray nge rehefa menao mihoatra loatra de ndraindray de sao de adinoko ianao ary betsaka ny olona rehefa nitahina dia manadino lay aty lavaka ny ingana manadino lay toloko zay nitalona tamin'andriamanitra de betsaka rehefa mby amin'ny fitahin'andriamanitra mby amin'ny famirapiratany voninahitra mby amin'ny fahasoavana de zao tsy vitsy mihitsy ny manadino tsy manam-paharetana fa miova ny toetra miova ny finoana miova avokoa ny zavatra rehetra arakaraky nisondrotan'ny olona indray raha ny tsy ahitanao azy amin'ny asa maro samihafa anatin'ny fiangonana asolotr'andriamanitra ho tonga kadra ambony izy ho tonga tahaka izao izy fa izao arakarana nipetrahany iny ny tsy ahitanao azy eo am-piangonana ny tsy ahitanao azy amin'ny andraikitra maro samihafa tsy ahitanao azy amin'ny adily amin'ny fianakaviana tsy ahitanao azy eny be asa ony eny be zao ony eny tsy mamonjy fanasana ny ampiangonana ntsony eny ao fa de solitena ao fa de fandraisana anjagana betsaka de vola ny rahany aleny tsy ilaina akory ny vola fa ndraindray tsapanao lay olona mafana fo be ndray rehefa nasolotr'andriamanitra tonga amin'ny voninahiny tonga amin'ny andraikitra ambony tonga manam-pahaizana tonga tahaka izao de zao iny izy fa manadino tsy manam-paharetana afaka malala eto Jesosy de manafatra ny dino manana faharetana ma zay mety ho zavatsarotra lalovana fa manana koa faharetana na de ao anatin'ny fitahina raha hoe tsy iovan'ny finoko anao Jesosy de hoe ny tompo anao hoe zay maharitra hatramin'ny farany any no hovonjena amin'inona ary lay izy voalohany eo de zao hovonjena am'ilay zavatsarotra zay lalovana raha ohatra ka eny antenatena ianao tsy maharitra amin'ny finoana de zao rehefa tojo lay zavatsarotra lalovana de zao tsy voavonjy ianao fa zay maharitra hatramin'ny farany hovonjena amin'inona hovonjena am'ilay fanenjehana hovonjena am'ilay fangirifirina hovonjena am'ilay fizahantsoetra fa raha tsy maharitra ianao fa miova eny antenatenany eny de zao rakotra ao anatin'ny fizahantsoetra difitra ao anatin'ilay zavatsarotra ny fizahantsoetra ay miankina amiko zany miankina amin'ny faharetako zany ny hatafavoahako ao anatin'ilay fizahantsoetra raha maharitra de zao resiko fizahantsoetra io raha maharitra de zao mandosiko fizahantsoetra io raha maharitra de zao afaka amin'ny fizahantsoetra io fa rehefa tsy maharitra de zao ao antavela ao anatin'ilay fizahantsoetra afaka malala betsaka
amin'ny andavanandrontsika ny endrika fizaham-toetra lalovantsika. Ilantsika vonjy amin'Andriamanitra. Ilantsika vonjy amin'Andriamanitra hoe vonjeo zay to. Nahoana no velonao ato n'ity fizaham-toetra zay atao maharitra ity? Zava-dehibe zany de izao. Tsy any amin'ny fizaham-toetra akory mametrahantsika ny fisainantsika, fa any amin'ny faharetatsika amin'ny finoana. Ny vahaolona zany de izao, eo ampelantanantsika. Mareta fotsiny zao amin'ny finoana. Aza miova ao anatin'ny fifaliana. Aza miova ao anatin'ny zavatsarotra de izao mandosy ty fizaham-toetra. Tsy maharitra io fizaham-toetra io. Vao mainka mampamafy orona ny fonao ny fizaham-toetra. Any aminao ny fanalahidy, ny fandresena. De izao ny faharetana. Fa ovonjena amin'inona koa? Ovonjena ka ombia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ovonjena ka tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe aza miova, ataovy maharitra hatreo amin'ny fahafatesana mihitsy ny faharetanao amin'ny finoana. De ombia ao amin'ilay famonjena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Betsaka ny olona indray no miteny kristianina hoe rediredy nareo, aiza ny misy an'izany fiainana mandrakizay izany, baiboly nosoratan'ny olombelona io, aiza ny porofo siantifika an'izany. Fa angamba moa zavatra rehetra iainantsika misy porofo siantifika avy. Be dia be ange zavatra inon'ny olona fa tsisy porofo siantifika. Ny siansa ange ankehintsika fa mampandroso, fa ny siansa ange manapetra. Be dia be ange zavatra tsy voazavan'ny siansa. Fa izao tsy ireny akory ny tokony hampakivy ny kristianina. Tsy finoan'ny olona ny fisian'ny fiainana mandrakizay akory no tsy hisian'ny fiainana mandrakizay, fa misy io. Ataovy hoe misy zavatra ao ambadika anankiray io. De misy miteny aminao manao hoe misy an'izao ao, fa misy miteny hoe tsisy an'izao ao fa safidy io. Ary Paoly dia nanazava an'io mihitsy manao aza mandany andro amin'izay olona tsy ino mihitsy ianao. Fa izao antso ny mino ary antso ny tsy mino. Safidy ny ino ary safidy ny tsy ino. Noho izany de izao safidy io. Ianao no natsoina ino, ianao no natsoina ino de izao matokify ianao zany eo amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ahoana ilay olona tsy mety mino ireny de afasakasany ny azy. Efa nandre ny filazantsara izy. Efa nandre ny zavatra zay ataontsika hoe nitaomana azy ao amin'ny to be dia be ny tahaka izany. Zay mahatonga ny marika eto miteny hoe tsy maintsy ho tohiny io filazantsara io, mba tsisy afaka hiteny manao ka zay ange tsy nandre, ka zay ange tsy nafantatra, ka zay ange tsy nitenena, ka zay ange tsy napahitany, fa tsisy afaka hiteny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa mizana iray ihany, fitsarana iray ihany miatrika de izao hoe nandre ianao. Ny abetsaky ny resiny tsiray zay zavatra hafa. Zao efa nandre aloha ianao, efa nandre ianao. Niavako malala mifidiana ny fiainanao. Tsy mamono antoka anao mihitsy ny maha kristianina anao. Fanohitra amin'izay no izy. Tsy afaty antoka anao satria Andriamanitra tsy haka aminao zany. Andriamanitra tsy hanimba ny fiainanao zany. Inona ny mahatonga anao tsy hisafidy vavahana kristiana? Inona ny mahatonga anao tsy handray an'i Jesosy? Didin'io tsara ao am-ponao ao hoe misy zavatra manakana anao ao am-ponao ao tsy handray an'i Jesosy. Mandiny tena tsara fa misy zavatra manaka anao. Izay zavatra manaka an'izay inona? Fa manapa-hevitra handray an'i Jesosy. Fa tsy maty antoko zany ianao. Mifanohitra amin'izay no izy. Tsy hoe Jesosy miteny aminao rehefa mandray ianao de izao maty ianao rapito sanatria na rary ianao amin'ny herinandro, na ravasy ianao afaka tapa-bola. Inona ny faty antokanao anao? Raiso Jesosy. Ekeo izy. Fa mifanohitra amin'ilay eritreretin'ny olona manao hoe zao na izao fa fitahiana sy fifaliana, fahasoavana ny miaraka amin'i Jesosy. Niavako malala engany haharitra amin'ny fanompona ianao. Engany haharitra amin'ny finoana ianao na mora na sarotra fa zay maharitra hatramin'ny farany any. No vonjena amin'io zavatsarotra lalovana io, ary zay maharitra hatramin'ny farany any. Maharitra amin'ny finoana no andovan'ny fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zahay fa efa omenao anay ny fanalahidin'ny fandresena, ny famonjena dia ny faharetana. Vavaka izay tompo. Ataovy maharitra amin'ny finoana ao anatin'ny zavatsarotra. Ataovy maharitra amin'ny finoana ao anatin'ny fifaliana. Efa nametraka ny fiainanay teo am-pelantananao zahay. Efa nanolotra ny isan'andronay eo mba amin'ny fahasoavanao zahay. Dia tazony izay tompo fa tsy mahazona anao. Aza velanao ho azon'ny torimasom-panaka handeha hanana fiainana mandeha ho azy, fa ho azo tompo iambina, ho azo tompo mahatoky anao.
manjaka tomponay, mitoera eo amin'ny fiainanay, ary ataovy maharitra amin'ny finoan'izay. Jereo ny asanay amin'ity tontolo andro ity, jereo ny fikasana aty anatinay, mitoera aminay mandrakariva Jesosy. Ary ataovy mahita fanambinana sy fifaliana izay. Misy havanay Tompo, hitanao marary sy trano le izy ireny. Misy havanay Tompo, mandalo zavatsarotra, misento mangina ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny asa, amin'ny andavanandrom-piainana, hitanao reny Jesosy. Dia ampahireso. Vavaka izay Tompo, ho an'ny tanoranay, mbola ao anatin'ny fanadinana amin'ity andro ity, manao brevet dia ome fahazavan-tsaina, rakoa fitahiana, ary ame fahombiazana. Manjaka Jesosy koa amin'ny tanindrazanay, izay rehetra tsy nambolen'ny tananao. Esoro Tompo, ny fitiavan-tena, ny tsy fahamarinana miseho mendrika maro samihafa, ny fahalovana, ny fifankahalana, ny fifampialonana amin'ireo fony tanindrazanay Tompo. Dia ataovy maharitra amin'ny famponanao, ny fiangonanao sy ny mpino. Saotra Jesosy fa matoky ny fitiavanao izahay, satria azonay antoka ianay.